mpandova ny teny fikasana, mpifatotra manana ny fanantenana. Zay no amaranana ny herinandrontsika, kanefa dia mbola manasanao ampitiavana mba haritra hatramin'ny farany. Zoma fa 20 volana novambra, mandeha ny fotoana, kanefa dia miaraba antsika mandrakariva natratra izao fotoana izao. Ny tompo aneombanao, ny tompo aneombantsika hatrany hatrany. Hivavaka antsika ankehitriny. Raha io, sotranao izahay, noho izao fotoana sarobidy izao omenao anay, hifampahirizanay hiarany mandinika ny teninao. Mamela ny elokay, ary diovy zahay mba homendrika ny fiantsoana ny anaranao. Ary tsy haitiam-ponay ary ny fanena masina mba handraisanay tsara ny teninao, ka hitondra soa fitahinao anay izany aminaran'i Jesosy. Amen. Ny andina tao dadiana dia ny Zakaria 5:7-12. Manao hoe, miverena ho amin'ny fiarovana mafy ianareo mpifatotra manana ny fanantenana. Anio no ambarako hoe, anonitra roa iny ho anao aho. Ary mpiara-midinika namana isany, tamin'ny herinandro ity dia nampafantarin'Andriamanitra antsika isika fa ho avy amin'ny fotoana ampodiana antsika indray amin'ilay tany nampanantenaina, zay very tamin'ny Adamasiva tany amin'ny Sahedena. Nampananten'Andriamanitra fa ho tanterahany zany teny fikasana izany. Nampananten'Andriamanitra fa tena hisy izany lova izany. Araka ny bokin'ny Deutéronome 1:9. Indro efa atolotro anareo ny tany, hidiroka lovao ny tany izay efa nianianan Jehovah tamin'ny razanareo, Abrahama sy Isaka ary Jakoba, nomena azy sy ny taranany mandimby azy. Tena misy ilay tany nampanantenanao anay Andriamanitra. Ary mpiara-midinika namana, tsy hoe ela dia hifarana ny ady. Amen. Hifarana ny ady. Inona ny vokany? Ho voavonjy mandrakizay isika hiditra amin'ilay vavahady mankao amin'ny tanàna. Hifaly isika satria voavonjy mandrakizay. Mandritra mandrapahatonga an'izay fotoana izay nefa dia ilaitsika mandrakariva ny mitandrina araka ny tenin'ny apôstôly Paoly amin'ny Hébreux 4:1 manao hoe, koa na dia mbola misy teny fikasana fa hiditra any amin'ny fitsarana azy isika, dia aoko isika atahotra fa andreo mba misy aminareo koa tsy mahatratra izany. Mila mitandrina isika. Tadio tsara fa tsy nitondra ireo zanak'Israely tany amin'ny tany boanoboka sy ny sahana oliva atao amin'ilay tany nampanantenana ny fahafantarana izy ireo ny tany Kanana sy ny fihirany, ny hirany Kanana sy ny fifaliany teo ampisaintsainana ny fidirana makao. Tsy mitondra azy nakao amin'ny tany nampanantenana zany, tsy hoe akory nafantatra izy, tsy hoe akory rehefa nihira fotsiny izy, tsy hoe akory hoe nahalala izany izy, tsy hoe faly fotsiny saintsainana izany, tsia, fa tsy maintsy naka izany izy ireo, manaja ireo fepetra, manana finoana velona, mandray ho an'ny tenany io teny fikasan'Andriamanitra. Tsy ampy zany, hoe fa mba mideran'Andriamanitra ianao. Za mahalala fa misy teny fikasana omen'Andriamanitra ho antsika. Tsy ampy ny fihirana fotsiny, tsy ampy ny mahalala fotsiny, tsy ampy ny misaintsaina fotsiny, fa tsy maintsy maka izany ianao, manaraka sy manaja ireo fepetra ho amin'ny famasinana sy ny fankatoavana, mandray ho an'ny tenanao ireo teny fikasan'Andriamanitra. Hifarana ny ady. Ao amin'ny Baiboly, ny lovan'ny voavonjy dia lazain'ny ten'Andriamanitra manao hoe tanin'io. Ny lova zany dia taninao, taniko, tanitsika rehetra. Any
ilay mpiandry-ondry ny lanitra no mitarika ny andian'ondry eo amin'ny loha ranonaina. Hiaraka amin'i Jesosy isika mamoy isam-bolana ilay hazonaina amin'izay fotoana izay, ary ny raviny hazo dia ho fanasitranana ny firenena. Misy ireny rano mikorina lalandava tahaka ny vato kristaly, ary eo amin'ny andaniny roa misy hazo mamoafoa ny raviny manalokaloka ny lalana namboarina mahafinaritra. Eo amin'ireo lohasamandro fa izay ireo, eny amoron'ireo rano velona no nahita fonenana ny vahoakan'Andriamanitra, ary tsy vahiny sy mpivahiny intsony fa tena tompon-tany amin'izay fotoana izay. Ifarana ny ady, mpandova ny teny fikasana isika, marina fa na dia mpifatotra aza dia manana fanantenana. Inona ny afatra ho anao androany? Zakaria 7:1-12. Inona ilay afatra? Miverena ho amin'ny fiarovana mafy ianareo. Miverena eo amin'ny Jehovah ilay fiarovana mafy, dia ianareo izay manana fanantenana, mpifatotra manana fanantenana, izao sy anao izany. Ho avy ny fotoana ilazany Jehovah manao hoe anio no ambarako hoe hanonitra roa eny ho anao. Mahery ary mpiara-midinika namana, tsy ho ela hifarana ny ady, ho voavonjy mandrakizay isika. Ampitombony finoana, manana faharetana, mieza mitady fahamasinana, ary aoka ho baka tonteny isika tsara avy. Hivavaka risika ankehitriny, Andriamanitra ray eo, tirizo anty amponina izany fanantenana mahafinaritra izany. Hifarana ny ady dia andova ilay teny fikasana izany. Tsy vahiny sy mpivahiny intsony fa tompon-tany, mpandova ny teny fikasana miaraka aminao izany. Aoko izany no hery entina miatrika tontolo andro androany, dia mitahiny mpiara-midinika rehetra misaotra ny amin'ny faharetanay, anaran'i Jesosy nangatana ny vavaka. Amen.